Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iara-ny Vavaka sy Ariavana. Ry Andriamanitra rain'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba mankalaza anao sy mitsoaka anao izay rahatratra izao maraina izao. Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra tianay, Andriamanitra be fitiavana, eny ny fahamarinana ary ihany koa ilay efa manome fiainana ho anay isan'andro. Mitsoaka anao sy mankalaza anao izao mihavoninahitra anao ary dia mangataka aminao indrindra ekeo mba hanitra kasitrano natrehanao izao fanompoana izao. Fa tsara ianao sady mpanao tsara, tompon'izao rehetra izao sady mihazona azy, izany no angatahana indrindra ny fidiranao an-tsehatra any am-pony tsirairay avy, amin'ny tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny fiainanay manontolo, ao amin'ny lafim-peany rehetra, atonga an'i Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao anjaka eo amin'ny fiainanay. Koa mankalaza anao sy mitsoaka anao izay. Manoroka ny tongotra masina Jesosy tomponay, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Kehitriny dia mangataka anao indrindra rahay, famindram-po sy famelan-keloka, fa nadiovanao amin'ny aranao sarobidina latsaka tao Kalvari, mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia hatreo izay tompo, araka ny habeny famindram-ponao. Koa mitenenana ty amponay araka ny fombanao Jesosy, fa voninkiano izay mpanomponao. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masy na manan-kilavy an'i Nazareta, nozony manisy mangataka izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ara ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra voarakitra eo amin'ny Isaia 4:15 ny andininy 7:10. Isaia 4:15 ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiadiana rehetra izay voaforona mielezana anao dia tsy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany lova ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehova. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany mitondra antsika amin'ny lohahevitra hoe vavaka famahana fatorana izay omeny tompo antsika ho vatsim-banahy. Hafatra ny lanitra omeny tompo antsika ho vavaka tanterahintsika ho famahana ny fatorana. Jesosy io, manaiky aho, eny manaiky anao, fa ianao no Andriamanitra izay manohitra ny fahavalo, ary dia manohitra miaraka aminao ny fahavalo aho. Mandidy azy anohitra ary mandidy azy andositra izaho ankehitriny tompo. Aoko entiny miaraka aminy koa izay rehetra nampidiriny tamiko sy izay rehetra nentiny teo amin'ny fiainako, ary ny zavatra rehetra koa izay namboleny teo amin'ny finoko. Mandidy ny fanalana ny hazo rehetra ratsy aho, avy amin'ny voa ratsy rehetra sy avy amin'ny fakany demony rehetra, ary ny fahafatesana tampoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoko isorona ny koa amin'ny fiainako hatramin'ny fakany izao ny hazo ratsy rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandidy ny fanahy rehetra izay tsy mivavaka amin'i Jesosy Kristy aho, ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tonga nofo, ary ny fanahy rehetra izay tsy mahalala an'i Jesosy Kristy amatompo sy Andriamanitra azy. Izany rehetra andeha andao ahy ankehitriny, andao ahy sy ny fianakaviako izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fatorako sy laviko ny fanahy rehetra tsy avy aminao, ny magia, mistika, novelage, zava-mahadomelona, eny ny demoni izay mahatonga ny saina ho lasa manidina, ny hypnose, ny demoni famosavina, ny divination rehetrarehetra, ny fanahin'ny bafome rehetra, ny herin'ny fialonana rehetra, ny fanahy
ny fahatezerana, ny fanany fangidiana, ny lonolony, ny fitseriritana, ny fotoana, ny sempotra, ny fahaken-dana sy ny famonon'olona didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Tsy anankely, tsy anampahefana fa miala mankanefa remetrafo. Fa torako sy laviko ny fanampandagna rehetra, ny fitaka, fanahy minomino foana, ary ihany koa ny mpiapanga fanahy sy ny fampantorana ara-pivavahana rehetra. Fa torako sy laviko ny fanahy ratsy, ny fitondratena ratsy, ny fanampampahory, ny fanahy ny fanalan-jaza, ny fanahy ny fifandirana, ny fanahy maloto ho ara-nofo rehetra. Eny, ny fanahy ny pornografia, ny fanahy ny fanararaotana ankizy, sy ny fanahy ny fanararaotana ara-nofo sy ny toe-tsaina avy amin'ny firaisana ara-nofo maloto rehetra. Fa torako sy laviko ny fanahy ratsy dia ny fanamavona, ny fiavana vonana, fanahy manao ny tena ho marina sy ambony ny hafa, fanahy ny fahajambana, fanahy ny nikolaita sy ny fandavana n'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy, fanahy mavesatra rehetra sy feno alahelo, fanahy fanoherana, rantram-po, ny tsy firarahiana, ny fironana hamonon-tena, ny rahatra anaty sy ny fanahy rivotra, ny fitseran-tena, ny enatra, ny fiheveran-tena ho ambany ary ny tsy fahatokisa-tena, dia laviko sy fatorako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Mandà ny fanahy ny fijangajangana amin'ny fanahy sy ny vatana, ny fampam-pivavahana amin'ny vantana sy ny fahafaham-po-maharitra ary ny fanompo-tsampy rehetra. Mandà ankehitriny tompo ny fanahy mifandray amin'ny zava-mahadomelina rehetra sy ny alikaola, ny tahotra, ny paranoia rehetra, fanahy ny fahalavona, ny fanahy ny fanandevozan'ny ota, ny fahotana, antery rehetra ary ny fanandevozan'ny fanahy avy amin'ny Satana. Mandà ny fanahy ny tahotra izay mety nanasa ny tenany tamin'ny alalan'ireo fisoan-javatra ireto fampijaliana, ny orora amin'ny alina, ny tepitepy, ny adi-tsaina, ny tahotra fanafiana, ny tahotra ny fahafatesana, ny ayahy, ny tsy finoana, ary ny fanahy misalasala rehetra didina soroahana, tsy anankely, tsy anampahefana amiko sy ny fianakaviako ary ny zanak'Andriamanitra ary ny fiangonan'Andriamanitra manontolo. Mandà Jesosy ny fanahy ny famitahana rehetra, fanahy ny lainga sy mety tsara velatsy, ny fanahy fahalemen'ny feo ny fietraretana izay mandika ny tsirariny, fanahy ny famitahana, fanahy ny mpaminany sandoka, ary koa ny fanahy finaritra ny fomba ratsy, ny zavatra na olona, fientanentanana amin'ny tandindona rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra. Fa laviko ny fanahy antikristy rehetra, inona mandà ny Mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, antsoina hoe Yahoshua Hamasia, dia laviko amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary izay rehetra tsy avy aminao dia laviko avokoa. Dia ao ny fanahy ny tsy fankatoavana anao Jesosy, ny fanahy maloto rehetra, ny fanahy rehetra izay mahatonga toe-tsaina manipaka na miady hevitra ary ny koa mifanditra, dia laviko amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eny mandà ny fanahy ny fahafatesana, fanahy ny fandringanana rehetra, fandravana, ny alatra, ary dia amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no gadraiko, soroahako ireo fanahy rehetra voalaza ireo ho any farihy mirehetrafo, ary dia ny ranao Jesosy Kristy tompo no aoka hidina aty anatinay, ary ny koa hidinay ny varavarana ary asiany tombo-kase amin'ny ranao Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Saotra tompo. Ary dia ankehitriny Jesosy manalo dia mangataka aminao indrindra zahay, aoka ary ilay herin'ny fitiavanao, eny tompo, ilay fananao masina mba arotsakao amin'ny mpanomponao. Ary dia izany Jesosy manalo no atonga anay ho feno ny fankatoavana anao, feno ny fiadanana ary ny koa ny fifaliana avy aminao.
dia ilay fanahy masina. Alatsaka ao am-ponay minaranao Jesosy avy any Nazareta, dia ho tsarony tokoa ny fanahy ny fananganananaka afany miantso hoe Aba Dada, Aba Raio. Eny ny fitiavanao sy ny fankasitrahanao no mipaka aty am-ponay Andriamanitra, dia andraisanay ny finoana, fanasitranana ary ankoa ny fifaliana fendry tanteraka avy aminao. Ampitoe ireo tena tinay ny finoana velona ahitanay anao Andriamanitra, ary ankoa anambaranay satria mitoetra atao anatinay tokoa ilay izatra sy ho mandrakizay dia anao Andriamanitra, ny amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mitoetra aty anatinay tokoa ny teninao, manova anay, eny manavao ny fanahinay, tonga teny velona araka izay velomany fahamarinanao aty anatinay, manova anay ho tonga tahaka anao, ho vohitra ao. Eny tsy matahotra izahay, fa ny fahavalo no matahotra dia ilay ratsy. Mandeha amin'ny fahafenon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izahay, ampio zahay ray amalalo hamantatra sy hanafaka ny tenanay amin'ny fifandraisana ny toe-javatra izay tsy mahasalama rehetra sy tsy avy aminay eo amin'ny fiainanay. Ny fanirianay apetraka eo am-pelantananao, ary ankoa ny fahalemenay apetraka eo am-pelantananao. Vavaka izay mba azo hery andresena ny herin'ny Satana rehetra sy ny herin'ny devoly, ary ho an'ny zavatra izay tsy fantatray Tompo, ianao no mahavita izany. Matoky ianao feno zahay, ary dia aoka ny herinao toetra tena anatinay. Vavaka izay Jesosy malalo, mba ho raisinao ny tananay, ary ho raisinao ny tananay ihany koa ny zavatra rehetra, mba ho araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay manontolo, sy ho tombontsoa anao dia ny fanjakanao izany. Jesosy malalo, kehitriny dia aoka ny fahatsarana rehetra mba hitoetra tena anatinay, andehananay amin'ny fifaliana ahafany mitoetra mahatoky eo aminao. Dia ny firaisantsika ny eo arovan'ny tanamerinao, ny fisakaizana aminao Jesosy Kristy hitoetra isan'andro. Fa ianao Jesosy avy any Nazareta dia ilay manasitrana sy mamelona anay, ilay manavitra sy miaro anay, ary dia misaotra anao zahay noho ny amin'ny tanam-pitiavanao, ny tananay mandrakariva. Misaotra anao fanahy masinao, nanome anay sy manambara ny maizy azy any Kristy aty anatinay. Atoloranay ny fitiavanao, ary dia aoka aseho mandrakariva ny famindramponao amin'ny fiainanay Jesosy malalo. Ny fahamarinanao any hiasa aty anatinay fanahy masinao, matoky ianao izay Aba Raio, ary dia mankatoa amin'ny finoana ny teninao mba ahafahanay mandeha araka ny sitrakao. Eno ny vavaka i Tompo, ary valio araka ny sitraponao tanteraka. Izany Tompo no raisanay ny fahasalamana fendry tanteraka, herin'ny mpanahy, herin'ny po, herin'ny tsaina, herin'ny batana feno, ary dia fahatoniana sy fiadanana mandritra ny androm-piainay rehetra andeha niaraka ny sitrakao. Ny fahasambarana izay nokasisainao anie ho an'ny mpanompoana tsirairay avy hitoetra tena anatinay isan'andro mandrakizay, dia mitahy anay ianao ka miaro anay, mampamirapiratra ny tahavanao nandeha mindra fo aminay, manandratra ny tahavanao Tompo, dia manome fiadanana any eo ampitso ary mandrakizay. Dera laza haja saotra anao ilay mipetraka ambony izay fiandrizanak'ondry, fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay isan'andro anie sy ho mandrakizay mandrakizay. Aleloia.